Mbola ijano anatin'izay lafim-baovao izay ihany isika namoaka faminaniana vaovao indray mahakasika ny fametrahana azy eo amin'ny toeran'ny filoham-pirenena malagasy. Ny pasteur Mayol nambarany ary fa apetraka amin'izany toerana izany ny tenany ao aorianan'ny mandat izay atrehan'ny filoham-perinasa ankehitriny Andriamatoa Rajaonarimampianina. Toy izao ny fanazavana. Diso-kajy, io kosa no teny nentin'ny mpitandrina sy filoha-panorona ny fiangonana Apokalipsy mahakasika ilay faminaniana izay noteneniny tanteraka ny taona 2012 izay raha tsy haivina dia ny ahatonga azy ho filoham-pirenena. Nanambara ity farany fa orian'ny filoha roa mitondra ao afaran'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana dia apetraka ho filoha ny tenany. Fanazavana. Tamin'ny 2013 zany nikajina ny diso fa rehefa aminanina zao no nanambarany anazy. Nanomboka tamin'ny 2003 dia nilaza Jehova hoe afaka folo taona dia hitondra ianao. 2003 zany dia afaka folo taona. Zany hoe après 10 ans zany lefa aminanina izay nanao kajo hoe 2013. Nefa rehefa aminanina dia nanambara fa mbola misy mpitondra roa aorianan'ny filoha Ravalomanana. Zay vao ianao. Zany hoe aorianan'le folo taona io zany dia mbola misy mpitondra roa aorianan'ny filoha Ravalomanana. Dia zany tsy nilatsahanay tamin'ny 2013 satria zany nambarako hoe za tsy milatsako fidina fa apetraka. Dia tsy mbola fotoana ametran'Andriamanitra anahy fa ny mpitondra voalohany filohan'ny Rajoelina Tetezamita, ity mpitondra ity ny mpitondra faharoa amin'izao fotoana zao. Dia raha mahavita mandaa izy ray na roa izay no manaraka eo. Raha sanatry ny vava moa hoe tsy mahavita izy fa korontan'ny politika ahongany zay tsy miditra anatin'izay fa dia mety hanongana ho anay indray zany ny politika raha ohatra ka hanongana. Nanamafy ity farany fa tsy miditra amin'ny resaka fanonganam-panjakana ny tenany.